vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Fandarana arahanao eto amin'ny andramoka izao sy ny ankiradio. Isaky ny alatsinainy hatramin'ny zoma amin'ny 7 alina ora Eoropa. Vavaka fiamenana iarahanao amin'ny mpanompon'Andriamanitra Radio Rakotry Salama Mivady sy ny groupe izay maharesy. Andrenesanao toroteny sy fampahelezana. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Sambatra izay volanihaino ahy ka miaro toro mandrakariva eo am-bavahady ary miandry eo am-pinambaravarako. Ny alohan'ny fiamenana amin'ny alina no masoko mba isainsainako ny teninao. Vavaka fiamenana, vavaka fiamenana. Alléluia, amin'ny fifaliana lehibe indray rasana mpamalala no iarona amintsika amin'izao fotoana izao iarabanantsika tsirairay avy izay tonga hatratrantso eto miaraka aminay anatin'izao fandarantsika vavaka fiamenana izay ranao fandarana andramoka izao ny akiradio ary ny mpikambana ato anatin'ny groupe izay maresy. Mpiadana tompo amintsika tsirairay avy tonga soa randroano no tonga miaraka aminay dia faly mihitsy zay mandray anao dia toloranay anao ny tonga soa mahafinaritra be mihitsy dia maharetatra amin'ny farany. Adin'ilay sasany rahantsika eto raha mbola tsy fantatrao ihaino hiritsika, ihaino vavatsika, ihaino toroteny dia mbola ihaino koa famelabelanana sy fanazavana ny toroteny. Alleluia. Dia iriko hoe tsy adin'ilay sasany ho verimaina fotsiny anao fa tena ampahery anao tokoa ny fotoana eto. Izay ny fanirianay androany ka dia aza mihafahafa mandray anjara amin'ny commentaire sy ny zavatra izay atao eto raha tonga etonao fa raisinay ohatrany efa paketo sahady ianao. Alleluia. Dia tonga so ihany koa nareo izay efa paketo ifampiarahaba ihany tsika rehefa avy eo. Fa zao milohan'ny zany andao aloha tsika hivavaka. Tsika hivavaka ametraka ny fotoantsika eo am-pelantanan'Andriamanitra ka andao ampanzotsika ny rahalahintsika tojo avy ao anatin'ny vavaka avy ao amin'ny groupe Balsam groupe 5 izy ny tojontsika ny vavaka fanomboana. Lalatojo anao ny fitenenana. Dia tainy Jesosy daholo tsika rehetra dia misaorabetsaka pastera na ambe fitenenana dia hivavaka antsika fanomboana izao fotoana izao. Jesosy malalo saotra be tsika Jesosy fa mbola reto indrainay Jesosy malalo mbola tafavory reto Jesosy tena raisina fahasoavana ny Jesosy raha mbola tafajorana androany mbola nananeritreritra hoe ihaino vavaka fiambenana tsy noho ny herinay anie zany Jesosy tsy noho ny fisainanay amin'ny maha-olombelona zany Jesosy tsy noho ny ara-nofo fa ara-panahy Jesosy zany mbola ny fanahinao masina Jesosy namangy anay ary mbola ianao Jesosy niaro anay tamin'iny herinandro iny tamin'iny ray volana lasa iny satria ray andro Jesosy ray andro tsy mahalavo anay dia isaoranainao satria fandresena ao anay zany. Raha tsy lavo ny fakapananay, raha tsy lavo ny devolanay, raha tsy lavo tanaty fahotananay fa tafajoro eto dia isaorananao satria ianao niaro anay dia faly any anay Jesosy. Alleluia. Isaorananao zany misaotra amin'ny zavatra rehetra Jesosy malalo fa tsara ianao. Dia akina feno am-pelantananao izao fotoana izao ianao ny asa feno Jesosy malalo ny rahanao masina Jesosy ikoriana anaty fandarana, ikoriana amin'ny telefônina, ikoriana amin'ny connexion, ikoriana amin'ny wifi réseau indrindra fa zareo any Koety, zareo any Madagasikara sy anay rehetra ihany koa moa dia egnany madio somatsara ny connexion andeha somatsara Jesosy nataony mobile na wifi ny ampiasan'ny tsirairay avy dia eto somatsara dia ho voarainay tsara ndray koa ny Jesosy ny afatra anao androany
tena hoe ny ranomasina ny anokatra ny lohanay, anokatra ny fanahinay, ahafahanay mandray ny teninao de tena ilatsaka ny amponay lalina zany, ary tena hoe ho tehirizinay tena ho inonay ary tena ho tanteraka ny fiainanay. Amen. De misaotra Jesosy malalo, de rahaina sakalazana ianao Jesosy io fa tsara ianao mendrika ianao tena tianay be ianao Jesosy malalo. De ny ranomasina susafako mamatotra ny devoly, tsy anakery tsy anam-pahefana eto, ny sakana rehetra, ny devoly sy ny blocage rehetra de dorako amin'ny hafon'ny fanay masina, tsy manakery, tsy manam-pahefana aminay eto. Tsisy atory eto na ray aza fa fanay ratsy zay mampatonga torimaso de roasiko amin'izao fotoana izao any anaty fasany sakosana azy. De misaotra Jesosy malalo, tianay be ianao Jesosy io. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao raha latojo tanatin'izay vavaka mamy be nentinao nanokafana ny fotoana izay. Alleluia. De Andriamanitra manakam-pahasalamana mamy fiteanao de mitombositra sy fahasalamana hatrany maheriza fana amin'ny asan'ny tompo. Eo ary le iza no mazoto amaky tsodrano ary. Zay mazoto amaky tsodrano de afaka miditra participer anao eo amin'io misy sarina lohan'olona kely anankiroa eo akaikin'ilay partager io raha mijery écran ianao de cliquenao io de aza taitra anao fa tonga de hipoitra eto ny sarinao tanaty live ato miaraka amiko eto ny sarinao de ianao ny amaky ny tsodrano. Iza ary zay olona ho tahirin'ny tompo izay. Alleluia. Alleluia. Dawari Alleluia. Izary no hanao amaky ny tsodrano amin'ity androany ity. Aloha tsy hiditra amin'ny vatana nareo de efa misy appel anaty messenger ao de aloha le olona anaty messenger aby natsotsika raha ohatra tsisy anao demande mbola sarosarika andra tonisy io vidéo ahoana dia atsika tsy manina fa rehefa aorina misy olona mazoto izy io vidéo de zay olo zay ny ampandrotsika. Rehefa mbola tsisy mazoto aloha izy io vidéo de sara ery ny ataotsika. Alleluia. Dia efa ao ranabavitsika aina. Tahiny Jesosy zandry aina amaky tsodrano ianao amin'ny bokin'ny Rota. Rota toko faharoa. Rota toko faharoa andininy fa efatra ny zany hoe ohatry mbola anelina aloha mbola miteny ao de tsy haiko hoe tohizana ihany ianao sa hoe mety tsy afaka miresaka angamba ny zandry aina. Ao amin'ny bokin'ny Rota toko faharoa andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo novakizika. Rota toko faharoa andininy fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo nitsodrantsika androany ndao ary zandry aina menanao ny fitenenana. Tainy Jesosy daholotsika rehetrarehetra. Rota toko faharoa fa efatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahaenina ambin'ny folo amin'ny anaran'i Jesosy. Ary rehefa tonga ny fotoam-pisakafoanana dia ho Boaza taminy. Maka nesa aty ka mihinana mofo, ara-tsibohy amin'ny vinaigitra ny somby-mofonao. Dia nipetraka teo anilany mpijinjy izy, ary nangalandra lehilahy lango izy, dia nihinana kavoky, ary ny sisa tsy lany ny aza. Ary raha nitsangana hitsipona izy dia nodidiny Boaza ny ankizilahy hoe aoka izy hitsipona dia nanelanelan'ny amboara aza ka aza maninona azy. Ary asio latsa-datsaka avy amin'ny amboara ka velao ireny ho tsiponiny fa aza rarany izy. Alleluia. Alleluia. Mankasitraka indrindra anao zandry aina tao anatin'izay famakina ny tsodrano izay. Andriamanitra manakare-pahasoavana mamaly fitianao mitombositra sy fahasoavana hatrany. Zay tsodrantsika androany. Ita tary io de tonga teo amin'ny tanimboly zany ny Rota andeha hitsipona saloim-bary. De zao ny farany hitan'ny tompona tanimboly izy, Boaza ny anarany.
de ny inviteny hiary isakafo aminy. Alleloia. Tsara fantatrao fa ianao io de inviten'Andriamanitra hiary isakafo aminy. Aisan'andro isan'andro raha mbola velonaina koa tsika ary de mbola tonga koa tsika eto amin'ity fandarantsika ty de tadio fa Andriamanitra miinvite anao mba isakafo. Tonga eto tsika isakafo ary ho voky ianao. Ary ny tena nafinaritra tsy hoe voky izy de nody. Fa rehefa voky izy de nataon'le tompona tanimboly zay atamanana azy teo amin'io tanimboly io. Itsipona salomboary ny tanjona nandehanany teo de tena nasena nitsipona tokoa izy. Ary ny tena marina ary tsy nitsipona ntsony fa nandroaka. Nrofona mihitsy ny azy. De nididina le mpanompo hoe asivy latsa-datsaka eny. Hatramin'izay sendra latsaka tsinany tsindroany. Zany ny alehan'ny olona eny mitsindroka zay latsaka tsinany. Fa ho an'ny Rota rehefa efa avy nahita fity tamin'ny tompona tanimboly izy, niara-ny sakafo izy ireo, de tsy latsaka tsinahy tsony ny azy nalainy, fa nalatsaka mba ho azy mihitsy. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo Sabata nitsofako rano anao androany. Raha tena manapa-kevitra anao androany hanomboka hiara hinana amin'Andriamanitra, hiara isakafo amin'ny Jehovah'Andriamanitra. Alleloia. Jesosy andidy ny anjely. Tsy manomboka eto ianao tsy hoe zay valom-bavaka sendra latsaka kely efa tena farahidiny kely eny no fitahina kely eny. Fa tena ho asiana latsaka mihitsy eo. Mbobetsaka indray ny angorona valom-bavaka manomboka eto, angorona valom-bavaka fitahin'Andriamanitra, fahasoavan'Andriamanitra. Alleloia. Ho tanteraka aminao ane zany. Raiso zany tsodrano zany a. Fa raha raisinao zany ka inonao amin'ny fonao rehetra de tsy ela akory. Zavadoko. Fa manomboka rapitso ihany. De tsy mitsipona anankiray na roa tsony ianao, fa mandroaka hoentina mody, mitondra fahasoavana, mitondra valom-bavaka, mitondra fitahin'Andriamanitra. Raiso zany tsodrano zany raha navavy iaina, zandry iaina Fransa. Mialatsiny driavana. Mialatsiny indrindra aminareo a. Irikaraky Fransa, someva Fransa, Etody Noeline Fransa, Nianamainso Italie, Côte-d'Anila Belgique, Etody Noeline, Fransa, nabavy Lina, artisan de Madagascar, Fransa, Ikerandrena Solo, Madagascar, Thierry Berthelot, Fransa, Jesosy Mpandresy Madagascar, Marina Tiana Canada, Andrina Suzelle Suisse, Asany Apôstôly Madagascar, Todo Jesosy Mandrakizary Maina, Nambintso Makrina Koety, Natendrina Maisalina Madagascar, Kadaka Malala Fransa, Jessica Patiti Fransa, Tsirambaramela Fransa, Lovlitina Fransa, Nazura Ila Koety, Ranosu Olga Koety, Bersava Koety, Mirandre Malal Allemagne, Lazanazo Sylvie Koety, Anguilla Rodriguez Arabie Saoudite, Bersava Koety, Nourmala Sel Madagascar, Lovlitina France, Alléluia, Marina Terrain Canada, Suomeva France, Bersava Koety, Artisan de Madagascar France, Gilbert Lemonnier, Rambav Janine France, Berchelina France, Alléluia, Côte-d'Anila Belgique, Yama Koety, Jessica Patiti France, Ericarac France, Anglirina Andrinasolo France, Jesosy Mpandresy Madagascar. Alléluia. Sandriana France efa teneko teo. Tahiny tompo daholo tsika rehetrarehetra. Faly mahita anareo a, faly nanona tsodrano a, dia samy mandray a, samy miaina, samy eriky ny fataterahan'ny tsodrano izay tontona taminareo androany. Anao hira anankiray tsika dia avy anareo anohatra fitsona vavambela. Inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainanareo androany? Ny anjoko vavambelona dia zao ny porofon'Andriamanitra taminay mihitsy maly hoe androany hoe tena miara-mandeha aminay fanahy masina. Misy zavatra zay rehefa malala tokony natao dia ny zavatra efa natao moa zany dia tsisy tohany mihitsy io zavatra io. Dia jerena tsisy tohany, tsisy tohany zavatra natao. Dia nanomboka maly mampionana dia
ohatrany tsy natombona fa za tena andeha ho any amin'le olona mihitsy tena hijery fa inona zava-misy zatra tsy normalina de nandeha nakany izy androany rehefa nandeha nakany izy ay tena tokony nakany ary raha tsy nakany androany de niteraka fahasombana sy fahampitehana be le zavatra fa noho ny fahatongavany tany androany de nilamina le zavatra vita le tokony natao aike zany nisy zavatra tamin'ny karakaran'io zavatra io tamin'ny ray volana lasa tany ohatr'izany de misy zavatra tokony mbola natao fa somary adinidiny kely misy zavatra kely zany rehefa aty andafina rehefa manao zavatra en ligne ianao de misy zavatra tokony vakinao tsara de misy zavatra tsy fanaonao tokony natao androany ny farany de le omaly io zany tsy zay tsy netrehitra misy zavatra adino sa inona fa efa eny fotsiny misy tena hoany aho izy mampino tena anao hoany aho de tonga tany tokoa de tena zao ny tenin'io hoe soa ihany ianao fa tonga taty anao ohatrany hoe naninona ianao tonga izany nanisika anao tonga tena mahafinaritra nge afaka malalako miara mandeha amin'ny fanamasina hoe mahafinaritra nge rehefa na le tarihan'ny fanamasina mihitsy mahafinaritra hoe rehefa eto amin'ity zavatra ity tena alleloia etiko ianao de atoroko anao le aty de mahafinaritra de voninahitra Andriamanitra fa lamina somasa saika frisy fampitehana saika zavatra ratsy ndao ambadiky le izy fa noho ny fitarihan'ny fanamasina tena nitoloran'ny fanamasina saina tsy nampatoriny fa tena nandodosany tao de lamina soma tsara saika tara fa fanamasin'Andriamanitra tsy tara tsara ny tompontsika alleloia de ho an'Andriamanitra ny voninahitra zavatra ngeza mety zavatra mety tsy mbola azonareo an-tsaina ahoana ary zany fa ho anah manokana zay mijoro vavolombelona am'le izy de tena mahatsapa hoe ngeza be le zavatra zay ngeza izy ma zavatra tena ohatry sika tsy hitanareo en couleur le zavatra de ohatrany tsy de anina fa ngeza ho azy zany ngeza zany fitarihan'ny fanamasina zany zay ny joro vavolombelona anjaranareo re zao inona no nataon'Andriamanitra tamin'ny fiainareo inona ny azonareo ijorona vavolombelona anjaranareo zao anao hira anankiray tsika zao mba ataontsika ndray hira fanevantsika aloha atsika manana hira fanevy andramoka izao ny titran'izany hira izany de mampionina sy ny zina famonjena ny miaramira azy orte marie hortensine koety tonga soa ndao ary anao hira fanevy sika de samy hira daholo tsika rehetra ny tokantrano any atolotra ampitiavana anao andramoka izao hira fanevan'ny akiradio izy tya zay irany mampionina sy ny zina famonjena meno finaritra It's
salasa ireo asa ndraiky tranapetraka ao taminay ireo solay folana de misy sendra sy ndraitra fa tsy misy akaniko ny fahombiazako fa ianarolay tompony azo no maefire matramoka izao fa tsara Jehova no amarinao taminay irakao fa hampitany lavitrano diavina itozy kanumbani tavana matramoka izao fa tsara Jehova no amarinao taminay izany irakao fa hampitany lavitrano diavina itozy kanumbani sandrinao figamerina maro no nandray ny famonjena no ny fiasanao figamerina maro no nandray ny famonjena no ny fiasanao tsara toko fa enina dimy faharefatra ambin'ny folo mandehana amin'izao renao izao Alléluia. Zany koa ny teny fanevantsika eto amin'ny akiradio manao hoe tsara 6-14 amin'ny hoe mandehana amin'izao herinao zao. Tsy afaka andeha amin'ny zavatra tsy herintsika, tsy afaka anao zay tsy vitantsika. Alléluia. Fa zay vitantsika no ataontsika, zay tratry ny herintsika no ataontsika. Amen. Dia tahiny tompo isika rehetrarehetra. Sao dia mankifizina vavolombelona avy hatrany atsika hoy raha natojo manao hoe ny tontolo androko androany hoy izy dia soraka an Jesosy fa narovany za tamin'ny asa nataoko androany dia nilamina tsara daholo. Dia reny Jesosy niaro sy nanome ny sakafo zaza ho any amenakavy kely. Alléluia. Tsara Jesosy misaotra raha natojo. Hoy na bavy Rosemina hoe voninahitro n'Andriamanitra fa omeny fitahiana sy rivotra tsara iainana. Alléluia. Amen. Mankasitraka ny ranabavy Rosemina asika. Irikaraka alléluia dia reny Jesosy izy fa nomeny hery sy tanjaka ary fahasalamana zay menakavy kely androany sady nilaminy avokoa ny asa mandrara rehetra no mbola narovany tamin'ny ratsy rehetra. Amen. Misaotra ny ranabavy Erika. Hoy marina tena hoe isao n'Andriamanitra fa nanome fitahiana hoay efa tamin'ny herinandro fa androany vao hitako. Faly ihany koa satria afaka nanao ny zavatra rehetra tiako natao androany ho an'i Jesosy ny voninahitra. Alléluia. Amen. Alléluia. Tsara Jesosy. Misaotra ranabavy marina tiana. Misaotra zokitody. Hoy ranabavy Lina. Alléluia. Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra lehibe fa tena manao zava-magaga ho an'ny zanako lamatoa izy. Nanao stage izy amin'izao dia tsy mahazo rémunération de stage. Ary efa nampalalana azy ihany dia efa nionina sy hoe nanao stage 6 semaines tsisy ninina fa androany ny mpampiasany nangataka ny ribany hoe amin'ny hazo vola ary tena betsaka ilay izy. Tena tsy takatry ny saina ny fiasan'Andriamanitra dia raina ny anarany masina lamina koa ny tontolo andro ny menakavy kely fa zay fa mbola ny fakahita indray voninahitra ho azy ihany. Amen. Tsara kosa zany. Alléluia. Félicitations ny zanakao tena mahafinaritra be zany nahazo fitahiana. Alléluia. Tsara Jesosy. Ahoana izy Kodanela, ranabavy Kodanela. Alléluia. Misaotra ny Jesosy tamin'ny fiarovany sy ny fitahiana hatrany dia voninahitra ho azy reriany. Alléluia. Amen. Hoy ranabavy Kodanela. Makasitraka Kodanela. Hoy izy ranabavy Zokiamy hoe alléluia. Voninahitra n'Andriamanitra reriany fa natratra izao fotoana izao nomeny tombonandro feno fiarovany tontolo andro. Alléluia. Tonga somatsara ny mahazoangany zanako ary azo somatsara koa ny permis ny zanako
voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Amen. Tsara be zany, félicitation. Halleluia. Ran'olo Solika, tsara Jehova ozy izy. Ahoana izy izoky zany iny. Misaotra an'Andriamanitra ny lamina tsara ny andro ny menakavy. Mbola nomeny andro tsara sy fahasoavana, hery fahasalamana teraina Jesosy. Amen. Misaotra ny ranavavy zanina isika. Ahoana izy izoky mihaja. Alleluia. Direct Jesosy izy a. Ny fahasoavana nataony tamin'ny menakavy kely dia misaotra ny Jesosy a, ny amin'ny fitahina nataony androany. Mankasitraka fa mbola nomena ny sakafo zaza dia mbola afaka anaraka vavaka fiamenana voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Alleluia. Amen. Hoy ranabavy mihaja, mankasitraka indrindra. Manandreo izy zany sondola. Alleluia. Sorako Andriamanitra lamina tsara ny tontolo andro anio a, niasa tsy de nafy. Ary tsy hafy koa rapitso. Alleluia. Ary feno fiarovana avy amin'Andriamanitra. Alleluia. Direct Jesosy malala. Alleluia. Misaotra ranabavy $100. Ahoana izy zany zokopeta. Misaotra an'Andriamanitra ny tontolo andro androany, feno fiarovana mahafinaritra, salama tsara ny menakavy. Alleluia. Amen. Misaotra ny zokopeta ihany koa. Alleluia. Zoky amana ka nivavaka teo zany $100. Zoky tojo no nivavaka teo. Alleluia. Ozy izy ranabavitsika namintsy makrina. Sady andolo tsika mba irarisoan'ny zandry makrina. Anniversaire nomaly fa tsy tafateny izy. Hotahiny tompo bon anniversaire ho ambiny zavatsoa, tsy hanan-java-mahory, hitrotro anao hatrany anea Jehovah Andriamanitra milalaka alehanao rehetra. Bon anniversaire. Bisous mamy a, nambintsy makrina avy amin'ny menakavy sy ny mpanaraka ny fandaharana. Tsika mba irarisoan'ny ranabavy makrina fa anniversaire nomaly. Alleluia. Alleluia. Direct Jesosy fa niakatra kilasy daholo a, izy telo lahy zanaky ny patron-nay izay fa navita fanadinana ny tsara be ny note. Ary zareo faly be zay ato a, voninahitra ho an'Andriamanitra rery any. Alleluia. Amen. Satria ianao ao dia fitahina ho an'ireo. Tsara Jesosy. Alleluia. Tsisy sonina zoklina. Ahoana izy zoky lovely. Direct Jesosy a, fa sady mbola nataony velonaina no narovana nandritra ny tontolo andro izay menakavy a, hoy ranabavy lovely tina. Mizoaka sitraka indrindra. Ahoana zay izy raha Thierry, journée tranquille au travail, pas de mauvaises nouvelles. Alléluia. Merci Jésus. Amen. Merci Thierry aussi. Alléluia. Hoy izy ranataniry Marie Charline hoe rantanirina Marie Charline hoe direct Jesosy malala ny amin'ny nitantanany ny tontolo andro ny menakavy kely tamin'ity anio ity. Misaotra azy nanome hery sy tanjaka ary fahasalamana, nomeny sakafo tontolo andro, narovany tamin'ny loza sy ny ovo rehetra ary mbola nahatratra izao fotoam-bavaka izao indray. Alleluia. Amen. Mankasitraka ny Charline. Ahoana izy zoky normalala sehena. Teraina Jesosy a no ny tombon'andro nomeny anio a, ny fitantanany ka nizotra somatsara daholo ny natao rehetra ary mbola afaka manaraka fotoam-bavaka fiambenana eto ihany koa. Alleluia. Amen. Mankasitraka ny zoky normalala sehena. Tonga so Fabiola Menjanahary. Alléluia. Ozy zoky Kodaniela hoe misaotra ny Jesosy malala fa efa ampy 3 semaines za reraka be. Fa efa ampy 3 semaines za reraka be foana. Sendra nanao tizanina. Tizany des orties. Tena natsapana azo jery no efa tsy marary tokoa tongotra na. Alleluia. Amen. Mankasitraka ny zoky Kodaniela. Tahiny tompo. Misaotranareo amin'ny fiarabana sy firitsohan'ny ranavavitsika makrina. Tahiny tompo daholo ary tsika rehetrarehetra. Avy hatrany dia hitra amin'ny tenin'Andriamanitra satria efa lasalasa ny fotoanantsika. Filazana. Amin'ny zomatsika misy fandarana farany. Verina amintsika any moa zany zay. Amin'ny fandarantsika amin'ny zomatsika misy fandarana farany a, dia amin'ny volana août indray tsika vao misy amin'ny mekonao ny daty amin'ny sabata premier août tsika mihaony eto indray. Alleluia. Amin'ny zoma zany misy ny fandarana farany, fandarana vavaka fiambelana, dia amin'ny sabata misy lay farany eto amin'ny fandarana andramoka izao. Dia tsy misy ninona tsony mangina kely aloha amin'ny premier août, sabata premier août tsika vao mihaony eto indray. Satria tsy ho kely izay menakavy kely dia
mitsahatra aloha zany ny fanaovana live fa any anaty zoom atsika rehefa isaky ny sabata no miona isaky ny sabata de anaty zoom isika no miona zay de tahiny tompo zay filazandraha tahiny tompo daholo isika rehetrarehetra ndao atsika tonga de hiditsy amin'ny tenin'Andriamanitra ndao ampandrotsika Zoky Rosemina hitondratsika anatin'ny tenin'Andriamanitra Ranambavy Rosemina anao ny fitenenana. Alleluia, tahiny Jesosy atsika rehetra fiadanany Tompo Kristy tanteraka amintsika tsirairay avy de mankasitraka amin'ny pastera miaraka avy kely koa manome sehatra anay amin'ity vavaka fiambirana ity an'Andriamanitra ny voninahitra de hijery tenin'Andriamanitra foy atsika ahafahantsika indray ampahery ny tenantsika tsirairay avy isan-tokantrano any. Amen. Isaia 2:20 ka hatramin'ny 9. Isaia 2:20 ka hatramin'ny 9 amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Fa izao no lazain'i Jehova, tsy vola tsy arena ny varotana anareo, ka tsy vola tsy arena koa no anavotana anareo. Fa izao no lazain'i Jehova Tompo, tany Ezipta no nidinany oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany, ary ny Asiriana koa nampahory azy tsy ahoana. Ary ankehitriny inona no ataoko eto hoy Jehova? Fa nobaboina tsy ahoana ny oloko. Ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehova, ary mandrakariva dia hamavoina mandritry ny andro ny anarako. Koa ny oloko dia ahalala ny anarako. Eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izao no miteny hoe inty aho. Amen. Ny marina ry havana dia i Jehova ray malala dia nalahelo noho ny fihodinany vahoaka tao amin'io toerana Jerosalema io. Jerosalema moa dia tanàna io, ary ny Israely dia ny vahoaka lalana fihavanana tamin'ny Egyptiana tanànan'ny Jerosalema. Ka i Jehova ray malala dia nana alahelo atezerana tamin'izy ireo satria nihodina ireo vahoaka ireo nihodina tamin'i Jehova ray malala. Efa nafoy an'i Jehova izy ireo, efa nanamavo ny ray masina ny Israely izy ireo, efa nihodina izy ireo. Ny firenena efa nanota ary tena hoe navesatra heloka mihitsy izy ireo. Nefa Andriamanitra dia nanome famonjena azy ireo. Nisy fotoana niposaka ny famonjen'Andriamanitra ary nesorony tanteraka ny kapoaka manodidina izy ireo. Izany hoe kapoaka ny fahatezeran'Andriamanitra izay natao hoe fatotra ho an'izy ireo izany. Ny zavatra nataon'izy ireo dia tena hoe raikitra fatotra ho an'ny tenan'izy ireo ny fihodinan'ireo tamin'ny Jehova Andriamanitra. Dia atsika androany hijery an'izany soramanitra no manao hoe ny nanafahana an'i Jerosalema amin'ny fanandevozana sy ny fahatorana. Izany hoe fahatorana, famatorana na anjo azy ireo zany. Satria hitan'Andriamanitra fa tsy vola tsy arena mihitsy no namarotana an'ireo vahoaka ireo tamin'ny devoly. Ary hoy Andriamanitra koa hoe tsy vola tsy arena koa no anavotako anareo izy. Rehefa Andriamanitra zay anavitra atsika dia tsy mba takatry ny fanahintsika mihitsy ny anton-javatra ataon'Andriamanitra amintsika. Izany hoe isika dia mila mitandrina sy manome voninahitra an'Andriamanitra foana, ary matahotra azy, manaja azy, manao izay ezaka rehetra tokony hanomezana voninahitra an'Andriamanitra. Izany tsy tiany ratsy izany Andriamanitsika izany. Zavatra rehetra izay ataontsika dia tokony tsy hanahaka ny nataony ireo vahoaka tao amin'ny Jerosalema ireo izay nihodina tamin'Andriamanitra ireo. Tsy amin'ny fiheverana fa dia lasa fotsiny nandeha araky n'izay ny fieritreretan'izy ireo tany.
na ny oditra tamin'Andriamanitra araka ny voalazantsika teo aloha teo, ka na aiza ny misy atsika, na iza ny vahoaka mivahiny amintsika, dia tokony anan'Andriamanitra foana isika, ao am-pontsika, ao amin'ny fanahintsika, fanahy masina no tokony mivalavatra ao anatintsika rehefa mahatsiaro fa tia an'Andriamanitra isika, dia miala manalavitra ny faharatsiana rehetra, miezaka ny manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra manaraka ny didiny, indrindra na mivahiny aman'olona ianao na mandray vahiny ianao dia tokony ahatsiaro izany sitrapon'Andriamanitra izany, miataka amin'ny faharatsiana rehetra. Rehefa tany Ezipta ny zanak'Andriamanitra dia nampahoriany Asiranina izy ireo, ary dia tsy ahoana ny fampahoriana nataon'izy ireo an'ireo vahoaka ireo dia hitan'Andriamanitra avokoa izany. Amin'Andriamanitra tsy misy zavatra miafina ilay havana, isaky ny lohan'olona, isaky ny fanahin'olona, isaky ny fon'olona dia fantatr'Andriamanitra avokoa izany. Izany Andriamanitra izany dia fanahy lehibe, mpanjaka lehibe, mpanjakana lehibe, tsara lehibe. Ny rehetrarehetra dia hita ao amin'Andriamanitra, fa dia nefa tena be famindram-po ny raintsika, inona zavatra nosedraintsika, inona fahadisoana nataontsika, inona ny zavatra mety tsy nampiraikitra antsika tao amin'ny fitiavan'Andriamanitra dia mbola hainy ihany ary fantany ihany ny manipody antsika ao aminy. Fa efa tsy manaiky azy, tsy ho tia azy kosa nefa dia sarotra ny iverenanao amin'Andriamanitra, dia arakaraka ny tsy hitiavanao an'Andriamanitra, tsy hanekenao ny hevitr'Andriamanitra, dia manalavitra anao koa ny famindram-pony, manalavitra anao koa ny famonjeny. Fa ny oloko i Jehova dia ahalala ny anarako eny amin'izany andro izany dia ho fantany fa izaho no miteny hoe ity aho. Rehefa izay no ataon'Andriamanitra dia maneho izany zavatra izany fa izy no lehibe indrindra, izy no mpandidy manapaka ny fiainantsika, izy no sehatry ny zavatra rehetra, izy no tompony zavatra rehetra, ka izy no mahay mikapoka, mahay manome kapoaka mangidy, mahay manome fahatsarana, mahay manavitra, mahay miaro, mahay ny mombantsika rehetra, mamonjy antsika, dia anjara antsika sisa misafidy ny tia azy sy ankasitraka ny sitrapony, ilay fahatsarana foana. Izay rehetra fahatsarana dia avy amin'Andriamanitra, izay rehetra tsy amin'ny fahatsarana dia tsy avy amin'Andriamanitra. Ary toko 12 ity vakitsika kely fa mahakasika kely mihitsy koa izy ity, rehetrarehetra mahakasika fa ity koa izany efa farany ity ao anatin'ity lahatsoratra ny toko 12 ity dia vakitsika foana izy ity amin'ny anaran'i Jesosy Madaholy. Fa tsy tampoka no ivoahanareo ary tsy ho lositra no andehananareo, fa Jehova no hitarika anareo eo aloha ary Andriamanitry ny Israely no ho vodilalanareo. Amen. Io Andriamanitra antsika io izany dia mialoha lalana antsika foana amin'ny zavatra rehetra ataontsika, dia izy mihitsy izany no tena hoe miguide antsika ny fanan'Andriamanitra. Dia antsika moa efa manana Jesosy, efa Jesosy indrindrandrindra ny anakiana antsika ny fiainantsika rehetra, tena azo antoka rehefa miaraka amin'ny Jesosy antsika dia zavatra tsara rehetra dia ataon'i Jesosy amintsika. Na dia anatin'ny sarotra aza isika, na dia tafiditra tafapaka anatin'ny fotaka aza isika, dia mbola fantatran'i Jesosy ny manadio antsika amin'ny alalan'ny ranomasina sy ny famonjena izay nomeny antsika, ny afo fanahy masina sy anjely ny masina rehetra izay miaraka aminy, dia ho famonjena ho antsika rehetra izany. Andriamanitra dia efa nametraka antsika tamin'ny fahatsarana, nanome antsika zava-baovao nanana Jesosy,
dia iainantsika izany fiainana miaraka amin'ny Jesosy izany mba ahafahantsika manam-piadanana sy manana antoka ny fiainantsika, azontsika antoka ny fiainantsika rehefa miaraka amin'ny Jesosy satria i Jesosy dia zava-baovao ny zanak'olombelona manavitra antsika amin'ny fahatsarana rehetra. Dia izay no andraisantsika ny Jesosy. Be ny tantaran'i Jesosy ao amin'ny soratra masina. Ho an'izay mbola tsy mahalala dia mandraisa an'i Jesosy ianareo, manasa anareo mandray an'i Jesosy mba hanamora ny fanakakaizanareo amin'Andriamanitra sady manamora ny lalana ka na inona zavatra mety na diso sy mety na fatotra anao tamin'Andriamanitra na fanandevozana na anojoanao dia mora aminao ny hanafaka an'izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo satria efa mandray an'Andriamanitra anao, manome voninahitra an'Andriamanitra anao ary efa nifohany ianao tamin'ny alalan'izany Jesosy Kristy tompo izany sady famonjena ho antsika rehetra ny Jesosy tompontsika efa navelo an'Andriamanitra ho zava-baovao amin'ny fiainantsika arak'izany tokoa izy. Ny Jesosy antsika rehetra dia mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana teto. Andriamanitra voninahitra misaotra an'i Jesosy ny amin'ny fotoana. Halleluia. Amen. Halleluia. Mankasitraka indrindra mba avy rozy minatana tazay vavaka ten'Andriamanitra mampesy ny letonao zay mahafinaritra be ty versety ary mino fa efa pahirizantsika rehetrarehetra izany tenin'Andriamanitra any. Jesosy amaly fitianao ny amin'ny tombotsy tsy fasavana trany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Isaia 4:20. Halleluia. Ny soramandry fotsiny dia mahafinaritra be mihitsy. Sanareo tsy tonga dia mahery mahay soramandry. Hoy ilay soramandry hoe ny hanafahana ny Jerosalema amin'ny fanandevozana sy ny fatorana. Tsara inge zany ravana, efa vao mahafaly inge zany ravana. Resaka fanafahana ny resahana eto androany. Zany hoe rehefa hafahana amin'ny fanandevozana sy ny fatorana ny olona dia ho avotana izy zany ho afaka amin'izany, ho avoaka. Zany hoe talohan'io ny zanak'Israely dia babo. Halleluia. Ary rehefa babo izy dia lasa andevo tany nino ty izy tany Babilôna ry zareo. Dia nampahoriana tandry zareo. Dia ny fatorana tandry zareo. Dia ny jaly dia ny tomany ny dradradradra. Zao ny zavatra mahafinaritra. Raha Andriamanitra, raha Jehovah no Andriamanitra, tsy maintsy misy farany ireny zavatra. Ary androany fa vao mahafaly ny teneniko anareo izay tonga rehetra androany. Fa misy zavatra tapotra, misy zavatra ratsy tapotra androany. Satria tonga ny fanafahana. Tsy andevo tsony, tsy voafatotra tsony, tsy babo tsony. Halleluia. Hoy ny tena androany mifoaza. Halleluia. Rehefa ao anatina fatotra sy geja sika dia reraka isika. Dia tsy mihetsika eo tsony. Taloha rehefa andevozana ny olona dia sady mifatotra ihany. Dia eo izy mety mamaky vato na mifatopatotra izy dia mitona manao biriky, mitona vokatra fa mifatotra eny foana. Dia tsy manana matory tanteraka mihitsy ny fanantenana, tsy mba manana projet zany tsony matory tanteraka mihitsy. Tary tsy manana vinavina zany tsony ny olona rehefa ny ampigadrana ka tenenina izy hoe 20 taona ianao no migadra, na 40 taona ianao migadra, na 20 taona ianao migadra, dia zao aloha zavatra eritreretiny mandritra 20 taona izy aloha tsy asa saina. Makarary sy andoha fotsiny eritreretiny, za zany te hanao an'izao, za zany te hanao an'izao. Ka ianao ary fantatra fa 20 taona eo. Ny fandevozana tamin'izany dia tsy fantatra hoe mandra-paharoviana. Andriamanitra tsy niteny hoe 70 taona. Andriamanitra tsy niteny meloa 700 taona fa tsy fantatra.
fantatra hoe hafirina. Mety 7 taona be, mety 5 taona be, tsy fantatra. Fa ny azonao atao fotsiny de zao, manao ny zavatra tokony ataonao, de nampatorianao daholo ny mba projet anao ny fanirianao ny fifalianao sady tsy tia mieritreritra zavatra mahafinaritra zany ntsony ianao androany vao mafaly vao manomboka tena mbaly de miteny mifoaza tafiny herinao ry ziona, mifoaza iaingy ianao. Alleloia. Fitafianao tsara tarery Jerosalema tanàna masina, fa tsy hitsany aminao ntsony ny tsy voafora sy ny maloto. Izy zavatra iova eto zany. Asiana manao inona izy? Asiana manao fitafiana tsara tarehy am'izay. Ho atao inona ny fitafiana tsara tarehy? Andeha anaovana ny asa amin'ny mahababo ve? Hiala eo amin'ny toerana io ianao de anaovy fitafiana tsara tarehy. Alleluia. Androany zany raha misy olona tonga eto kivikivy, efa tsy de nanana ninina na tenena zany ntsony, efa tsy de na de efa saina lavitra zany efa tena ny olona zao fiaina, efa zao fiainantsika aloha ekena am'izao. Tsia, mifoazy ianao. Alleluia. Mifoazy ianao de avoiny akanjonao tsara tarehy. Fa isy zavatra hifarana androany. Hatramin'izay zany ny tanàna ny toerana nisy zanak'Israely misy miditra mivoaka, tsy asian'olona ajany, miditra mivoaka, ataony olona lala tsara. Tena hoe tena hitsakitsahany olona, ataony olona fivezivezena tena ohatran'ny couloir. Ny zavatra avy ataon'Andriamanitra zao ianao mifo de ny lalana miditra aminao tapenana. Alleluia. Ny tena Andriamanitra tsy hiditra ao aminao tsony ny tsy voafora sy ny maloto. Ireo tsy voafora sy maloto ireo de mitondra loto, de mitondra toromaso, de mitondra fahakiviana, de tsy mahatraka mihitsy ny zanak'Israely hivezivezendreo. Ny zavatra ataon'Andriamanitra voalohany ianao mila mifo. Raha mifo ianao, anaovy ny akanjonao tsara tarehy manomboka androany. Idina am'izay. Izy zavatra hifarana eto zany. Tanareo, ohatran'ny film miakatra ny soratra. Rehefa mijery teatatra antsika taloha de midy ny rideau. Tapitra izy ny dikan'izay. Hidy ny rideau an'ilay fijaliana eo amin'ny fiainanao. Hidy manomboka androany. Raha mino an'izany ianao de efa mainina. Hidy am'izay le fijaliana, le fiainana. Feno fahoriana, feno fijaliana, fitebitebena, tsy ny aina mihitsy ianao. Antitra vetivety herinandro ianao de antitra. Ray volana ianao de hita mihitsy ny fahateranao satria miasa ny sainao. Misy rideau hidy androany. De tsy miditra otsony ny adi-tsaina, tsy miditra otsony ny akivina, tsy miditra otsony ny fitaitainana isan-karazany sy tsy miditra otsony ny ratsy. Alleluia. Ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao de mitsangana. Zany iova tarehy, iova endrika mihitsy ianao manomboka androany. Tanao manao amen ny zoky Lenazy, zoky mianja, sy Rosemina. Alleluia. Tsangana. Ahitsany ny vovoka. Alleluia. Ohatran'le akoho avy natany regny. Ahitsany ny vovoka, tsy mitondra ny mialo etsony ianao. Ny vovoky ny fanandevozana, ny vovoky ny fampahoriana, tsy entinao mivoaka etsony. Tapitra. Alleluia. Ahitsany ny vovoka hiala amin'ny tenanao de mitsangana. Ary mipetrary Jerosalema vao ny fatorana amin'ny tenanao ry zina zanakao. Aika io fatorana io Alleluia. Nataon'ny fahavalo io. Zao ny zavatra tena mahavariana. Rehefa apetraka anatin'ny saintsika aloha ianao babo de manaiky fatorana ianao. De tsy mampanina anao misy an'io fatotra amin'ny tendanao iny satria ianao manaiky fa babo. Misy filozofa anankiray zay nanao fanandramana anankiray izy. De isan'andro ny soavaly miala avany le tompona soavaly eo amin'ny ina mo, eo amin'ny kijanana io zany le soavaly. De tonga avany le tompony de mitondra le tanareo le ohatry ny fehivava, le ohatry ny famatorana kely eto entina handehandeha le soavaly. De asiana an'iny le soavaly midika an'iny. De vao misy an'iny fotsiny le soavaly de tsy mieritreritra ny hianjakanjaka sy andeha hisaotisaoteran'ny tanàna
fa mandeha manaraka an'le mpitondra satria efa misy an'iny taty arina very le ina anaran'iny le collier le fatao am'le soavaly tsy hitan'le tompony iny nefa izy tokony andeha hitondra anazy hitsangatsangana ihany de ina nataony tonga vava fotsiny izy de le soavaly vo miarava izy de fa manao ohatr'izao de manaiky fatorany de niaravany le tompony de motiny le anao ohatr'izao iny soavaly de motiny kitikitiana fotsiny tenda ohatry hoe misy zavatra aminy de nitaritiny teo aloha mody manao ohatr'izao fotsiny izy ohatrany hoe mitazona an'le tady le collier ihany izy de nanaraka le tsy misaotisaoty mihitsy le soavaly manaraka azy iny nanomboka teo de tsy mitondra an'le fehitenda ntsony le tompony fa pôzy fotsiny siany ataony ohatry mody kitikitiana kely de entiny mandeha de efa fantatry le soavaly zava misy fehitenda zanga afaka hiazakazaka zanga afaka fa tsy fantany fa efa tsy ao ntsony iny fa manaiky izy misy an'iny aikery avana malala le fatorana nataon'ny fahavalo mavariny mipetraho izy izy erijeritry rema vahao ny fatorana amy tendanao ry zina zanaka vavy aike le fatorana nataon'ny fahavalo tsy ny fahavalo ny amahany io ary tsy napozy reto baby reto azo ny vahany io a raha tsy zany efa mivahany efa elo io za te teny aminao io fatorana mahazo anao io azonao esorony io azonao esorony io ianao ihany ny asen'Andriamanitra manalana io azonao esory petrahinao androany de esory io vao ny fatorana aika ianao afaka mamaha le fatorana le fahavalona metaka an'izy hatram'izay ny eritreritrinao fa tsy azonao vahany io fa efa natao anao tsy ry havana malala misy président mpirotsaka président république zay taloha ny teny nanao hoe tsy lahatra koa ro fahantrano Madagasikara sadiko izay izy président reo nanao teny fanevana tsy lahatra koa ro fahantrano ka ianao io babo inge tsy hoe lahatra koa ianao babo e tsy satria babo ny olona de anao tsy maintsy babo tsy voafatotra ny olona de anao koa tsy maintsy voafatotra fa raha ny olona tsy mamany an'io fatorany ianao mila mamany fatoranao amen vao are vao androany efa niteneniny ianao hoe mifo azy ny olona mifo afaka mamahy ny fatorany matonga anao voafatotra ianao tsy mety mifo ara-panahy mihitsy ianao fa rehefa mifo ara-panahy ny olona ray de tahaka ny vilany mafana e ny vilany rehefa mangatsika de mipetaka eo ny lalitra rehefa tsy tianao hipetaka eo ny lalitra de ampireti ny afo fa vo mamay ny vilany taky vilany tsisy lalitra mipetraka izany io na ray rehefa mifo ny olona ray afaka mamahy ny fatorany tsy afaka namahy anao satria anao natory nampatorian'ny fahavalo de teny tanonao ny anaranao de babo de izy tokoa eny babo ay ny anaranao de andevonay ianao eny andevonareo ay fa rehefa mifo ianao de fantatrao fa zanak'Andriamanitra rehefa mifo ianao de fantatrao tsy azo fatorana zany ntsony ianao zao no lazain'i Jehova 9:3 tsy vola tsy arena no nivarotana anareo ka tsy vola tsy arena koa no navotana anareo zao ngeravany isinga io tsy namidin'ny Jehova tamin'ny vola tsy nazahoan'i Jehova tompony nge nivarotantsika tamin'ny fahavalo e fa zao tsy angalany Jehova tombony koa tsy angalany Jehova tombony koa tsika ny amatsika fa tsika rehefa manota de meny Jehova amin'ny fahavalo amin'izao fotsiny tsisy tombony any Jehova fa rehefa alainy koa ianao rehefa iverina koa ianao de tsy ananany Jehova tombony ihany koa tsy angalany janaboly ianao tsy angalany tombony fa rehefa tonga ny fotoanany ho afahany ianao de averiny indray zao no lazain'i Jehova tompo tany Egipta nidinany oloko tamin'ny voalohany mba hivahiny tany ary ny Asiriana koa nampahory azy tsy ahoana nidina tany Egipta ny zanak'Israely en tant qu'invité invité ny Pharaon nidinany ny zanak'Israely tany Egipta tamin'ny andron'i Josefa invité d'honneur mihitsy nitambatambazana nomena zaratany nomena rehetrarehetra fa rehefa tany de nanomboka nivadika tsikelikely de nanomboka ny babo de farany lasa andevo tany Egipta satria nahoana
satria nialantsika kely isika vao manomboka ame manalavitra an'Andriamanitra dia ame manakaiky ny devoly tsika eto ampovoany eto Jehovah eto anilantsika eto ny devoly eto raha ohatra zany ataoko ohatra kely aminao ohatra zany ty ianao ty stylo mangy ty dia ty stylo meny ty a Jehovah dia ty stylo manga ray ty a devoly dia raha ohatra zany anao zao ty ampovoany dia rehefa manakaiky an'i Jehovah ianao a dia lavitra ny devoly fa rehefa manomboka miala an'i Jehovah ianao dia manomboka manakaiky ny devoly miala tanteraka amin'i Jehovah manao dia efa nahazo tanteraka amin'izay riavana malala ty teny aminao androany invité ny etsonanao azo ny zanak'Israely nataony ny aina tao Egypte tamin'ny fiadanana mandrakizay fa ny zanak'Israely no mifidy niala tsikelikely tamin'Andriamanitra izy niala tamin'Andriamanitra ika ve niantso an'Andriamanitra ihany izy ny tenin'Andriamanitra zange efa zatra anao hatramin'ny mbola kely izy hoay zary a aleloia andiny fadimy rehefa hita n'Andriamanitra kosa afa-nampahoriana ianao dia hoy izy Jehovah Andriamanitra andiny fadimy ary ankehitriny inona nataoko eto Jehovah hitanareo ohatra antsika hoe fa maninona no mipetraka eto tena misy azoko atao aleloia hoy Jehovah fa inona ny ataoko eto e maninona no mipetraka fotsiny eto oloko angeo no mibabola tsaoatsaoan'ireo e hitan'Andriamanitra ianao no mibabola tsaoatsaoan'io e ny mpanapaka azy dia manakora hoy Jehovah ary manakariva dia amaivona mandritry ny andro ny anarako isika rehefa babo dia Jehovah ny afa-baraka isika rehefa mpahorian'ny fahavalo dia ny anaran'i Jehovah no mavomavo rehefa kristianina no getsain'ny devoly dia me an'Andriamanitra ny Losifera sy ny miaramilany aiza zay Andriamanitra ry zareo reto satria misy fotoan'Andriamanitra tsy mihetsika aloha satria zao misy fotoan'Andriamanitra mampianatra atsika aloha analavitra an'Andriamanitra ny tetsika toy izay Andriamanitra andramo aloha andramoka izao tsika ingeny mana tsy men'Andriamanitra tsy rohizan'Andriamanitra mirojo vy zany tsy mahazo miala aminy za averiko foana ty teniko ty tsika na androany dia androany hiala amin'Andriamanitra azo atao zany tena azo atao zany ary tsy voatery ho faty ianao nefa kosa tandre maty lavitra an'Andriamanitra atsika afaka miala Andriamanitra tsy manery atsika zany hoe tsy maintsy mivavaka afaka tsy mivavaka ianao fa zao Andriamanitra koa aloha mijery ianao ny zanak'Israely kely nifidy ny analavitra an'Andriamanitra dia Andriamanitra tsy mihetsika fa eo ihany fa Andriamanitra tsy manalavitra fa isika ny miala aminy rehefa miverina tsika dia Jehovah eo ihany aleloia hoy izy Jehovah Andriamanitra hoe andiny ve ny akonoloko dia alala ny anarako ary amin'izany andro zany dia ho fantany vazana miteny hoe intia mahafinaritra revana le fotoana mahafinaritra be am'le fifandirana entre an'Andriamanitra sy tsika io eo am'le fotoana hiverenana aleloia samy fiverenanao amin'Andriamanitra zany tamin'ity fotoanan'ny Isaia 4:20 ty fifalina ngerevana zany tao anatiny jerenao reo andiny fafito vakinareo tsara ty dia tiako mba marianao amin'ny baibolinao hoy izy ny ten'Andriamanitra akory ny atsarany tongotry ny mitondra teny somafaly iria tendrombohitra sady mitory fiadanana izay mitondra teny somafaly sady mitory famonjena eny izay manao am'izany hoe mpanjaka Andriamanitra halleloia taloha mbola tsy nisy internet mbola tsy nisy telefona mbola tsy nisy telegrama fa taloha rehefa misy afatra ho tenenina dia misy mpitondra teny halleloia ary misy mpitondra teny ary ny mpitondra teny ny rehefa babo ny toeran'ny babo amin'ny baiboly dia amin'ny lohasaha voadidina tendrombohitra izy matetika dia ao no mipetraka izy efa plasy efa toerana stratezika mihitsy zany no ametrahana ny babo atao voadidina tendrombohitra ao amina tany lemaka azonareo ohatrany hoe ao anaty koveta dia ny zavatra hita
rehefa miteny zavatra hita de mijerena tendrombohitra ny babo de rehefa mijerena tendrombohitra izy de miaramila ny hitany eny ny miaramila nambabo azy lefina amy ranirano ny hitany eny mbola kivondray aloha fa rehefa tonga ny fanafahana alleloia de misy mpitondra teny miazakazaka fa ny alavitra ny mitondra teny somafaly ilaza manao hoe afaky nareo fa mifaly de io tsy maintsy avena tendrombohitra io midina alleloia akory izy ny atsara ny tongotry mitondra teny somafaly iria tendrombohitra sady mitovy fiadanana io le iraka amy teny manao hoe mifoaza tafiony fetafinareo tafio ny herinareo ry io afaky nareo tapotra treo ny fanandevozana iny le mitondra ny afatry alleloia iny le miteny manao hoe mpanjaka andriamanitra ao alleloia mitory teny famonjena tory teny somafaly amen Jehova rehefa monjy ny olony de tsy miaramila aloha ny alefany fa ny alefan'Andriamanitra de teny amen teny aloha ny alefan'Andriamanitra zany hoe mahatonga ny fiainanao io fa maninona ny fiainanao ny ova satria anao nge tory teny ny anonao teny angelony nalefa taminao ary teny zany nge ravana tena misy heriny zany mahatonga na amy tenanao hoe rehefa mandray teny de raiso alleloia tonga de izy le mitondra teny somafaly fiadanana famonjena tongo Jehova alleloia iza le mitondra teny somafaly izay mpitory teny izay le iraka ny mpitory teny ny iraka ary inona jerenao amin'io iraka io mitarehany ve raha mitarehany any jerenao de kivikivy ratsy any anao hoe io ve tsy de misy fahatsaratarehy fa inona ny jerena ny tongony fa maninona ny tongony jerena raha za radorakoti salama ny jerenao ka raha nitarehako ny fizikako ny jerenao de ho kivikivy any anao ive mipasiteranay tsy de tena mety tsy de tena makaiza tsy de tena hoe mavelombolo be sao anao zy nareo fa inona ka ny jerena ny tongony fa maninona ny tongony fa maninona ny tongony jerena satria ny tongony no mijoro manomboka androany ianao rehefa hoe mitory teny aza nitarehan'ny mpitory teny jerenao fa ny tongony jerena manahoana ny fijorony manahoana ny fiorenany halleloia misy olona nge revana malala tsy mijoro amy zavatra toriny misy olona nge revana mpitory teny any fa mitory zavatra avy izy androany de mitory zavatra avy izy androany de mitory zavatra avy izy rapitso na miova mitoerana hafa izy de mitory zavatra avy andray jereo ny tongony izy Jesosy mantsy amy petera any Matitoko fahina amby folo any ianao petera Matitoko fahina amby folo izy Jesosy mantsy amy petera Matitoko fahina amby folo andiny valo amby folo ary za milaza aminao koa ianao ny petera eto ambony ty vato lampy ity halleloia no aoriko ny fiangonako ary vavadiny fiainatsita tsy aharesy azy joro nge zao petera zao halleloia atraminay enono any ty fandarany ty misy indrindray misy mpanompon'Andriamanitra mampalahelo ihany mijery anazy ohatra hoe rehefa any Madagasikara izy ohatra mitory de mibedibedy ery izy rehefa mba misy atry olona sahirakirany reny tsy mampiafafa azy mihitsy anarana mafy fitafinao teny ny fiakanjonao io mamboary tafifamazy rehefa ohatra zay izy entinao aty andafy de mangina tanteraka mihitsy izy satria aty andafy fa za teneniko anao eto any Etats-Unis na eto any Chine na eto any aninona rehefa manaraka ny fandarana mifampirara mifandray aminay nareo
dia tsy maintsy toriana aminao ny fahamarinana, dia tsy miova ny afatra, tsy miova ny afatra. Alleloia. Mitandrema ny andro sabaty ianao dia mitandrema ny andro sabaty. Tsisy ny tenanao mihitsy hoe sabotsy na samedi, na iza eno na iza tsy eno, tsika mitandrina sabaty. Halleloia. Tsika mitandrina fahamasinana. Halleloia. Na online zany na rehefa mihaonotsika, tsy ny tarehanay ny jerenao fa ny tongotray mijoro amin'inona ka izahay. Halleloia. Ary zay koa tsy mijery ny tarehanareo fa tongotrareo koa ny jerenay. Zay tsy mijery ny firazananao, zay tsy mijery ny diplomanao, zay tsy mijery ny saranganao, zay tsy mijery ny taonanao, zay tsy mijery ny traikefanao, fa sao fotsiny anay ho any an-danitra ianao sa tsy ho any. Halleloia. Akato sa tsy akato, ivavaka sa tsy ivavaka. Amen. Akory izy ny atsarany mampareny misy olona mindrenay mety hoe tena manao ano zany hoe tena mavita mandeha lavitra mihitsy a, mitety tany. Fa rehefa mivoaka amin'le toerana ananany fahefana dia rehefa any izy voromahery, fa rehefa eo amin'ny toerana hafa izy a voromay lala. Jereo ny tongony. Halleloia. Romanina toko fahafolo nge vakitsika tety. Romanina toko fahafolo andiny fadimy ambin'ny folo sy fahaenina ambin'ny folo. Ary ataonao ahoana ny fitory raha tsy nirahany, araka ny voasoratra hoe akory ny hatsaran'ny tongotry ny mpitondra teny somafaly. Nefa tsy izy rehetra nanaiky ny teny somafaly fa hoy Isaia, o Jehova, iza nino ny teny nampitondrainy anay? Halleloia. Ko na ny finoana, ko ny finoana dia avy amin'ny toroteny, ary ny toroteny kosa dia avy amin'ny tenin'ny Kristy. Fa ianareo ny eno. Halleloia. Amen. Androany ary jereo ny tongotry ilay mitondra teny somafaly, le tonga mihazakazaka midina avy any an-tendrombohitra, iteny aminao manao hoe mpanjaka Andriamanitra ao. Inzany ny feo ampitilinao izy manaratra ny feony izy ka miara-miompy, fa ho faly izay mahita amin'ny fanatro maso ny odiany Jehova ho an'izy io. Vereo miniompy ry fitoeran-drava ho Jerusalema, fa Jehova efa nampionona ny olona sady efa nanavitra ny Jerusalema. Jehova nampiseho ny sandra. Hitanareo a, alefa n'Andriamanitra aloha ny teniny. Halleloia. Misy voromahery dia misy voromalala dia misy voro. Ozy ny ten'Andriamanitra hoe Andriamanitra zany rehefa navitra antsika. Halleloia. Ity zavatra tsy mety takatry ny olona mihitsy rehefa tenena hoe na problème be zay raha natarato a, tsisy folona mihitsy atany toy izay hoe meno fandarana. Toy izay hoe fihinana koa ary ny fampidirana izany. Ianareo sitrana tamin'ny aretina rehetra fandarana aloha jerenareo voalohany. Mbola tsisy ninona aloha. Halleloia. Raha tsy mino an'izany nareo a dia miresaha amin'ny zoky zaninina. Halleloia. Zoky zaninina zao anisan'ny tena hoe olona natao inona? Mena teny somafaly aloha. Mijery ny hatsarany tarehan'ny tongotry ny mpitondra teny somafaly aloha. Halleloia. Fa rehefa io tsy hoe teny fotsiny amin'izay mandra-pahafaty, fa rehefa tonga ny teny, nraisinao ny teny, ilay teny somafaly, andiny vavolo, ampiseho ny sandriny amin'izay Jehova. Fa misy olona tsy mety mandray an'ilay teny fa tonga dia sandro ny tedaviny hoe Jehova efa nampiseho ny sandriny, masina teo masina ny firenena rehetra, ary ny faranatany rehetra ahita ny famonjen'Andriamanitra. Tsy ahita ny sandriny aloha ianao raha tsy mihaino ny feoana. Rehefa voataiza amin'ny tenin'Andriamanitra ianao, mora aminao ny sitrany. Ny olona efa malala zay no mahatonga anay eto rehefa ho delivrena ny olona anankiray, tsy tonga dia delivrena aloha. Raha delivre ary ny olona iny dia ho aiza? Ho any amin'ny bara. Fa mena teny somafaly aloha, toriana teny aloha, delivrena amin'izay izy avy eo. Misy aminareo reny tsy ny delivrena akory. Angaza andranam-bavy zany verinao fa ny delivrena dia sitrana. Ny eny tenin'Andriamanitra, ny eny teny somafaly, tonga dia nitandro lasa sabato. Jereo koa zao ranam-bavy soa isaky ny teny, Jehova Andriamanitra tompony sabato. Tonga izy dia tia sabato, tonga izy dia tia mitandro lasa sabato. Dia inona ny zavatra nitranga? Sitrana izy. Gaga ny dokotera.
voainga izy njoro vavombe tao akany amin'ny dokotera sy na rary be izy taloha niverina tany amin'ny dokotera gaga ny dokotera fa inona no nataonao sarotra inona zava am'zany amin'ny dokotera ny anteny somafaly mijery ny tongotsy ny atsarany tongotsy ny mitondra teny somafaly pointure 40 sarotra inona zava an'zany amin'ny dokotera fa asa safainana azy tsy azony zany fa ianao mahazo an'izany de iaina aloia de tonga am'izay Jehova mampiseho ny sandriny de zao am'izay ny tena Andriamanitra andiny faraiky ambin'ny folo alleloia andiny faraiky ambin'ny folo miala anareo mivoa ka aza mikasika zay maloto mivoa eo aminy madiova anareo izay mitondra ny fanaky Jehova rehefa afaka rehefa tonga Jehova ilao am'izay ny fahotana raha tsy tianao hiverina any amin'ny voalohany ohatra ny korsa soavaly rehefa voadaky anao de miverina mitady double enina ndray aloha rehefa mitady chiffre enina ndray aloha manao korsa soavaly fatsaingy io ianao zay efa tokony tonga am'le manomboka miakatra 1 2 3 4 de tonga le am'le étoile kely zay anareo izany nahay korsa soavaly izy taloha izy mipilalao korsa soavaly zay de isak'alahady ariva de milalao korsa soavaly fa raha tianao hitohidianao io olona afaky ianao manomboka tahiny tompo ianao tahiny tompo ny ara-panahinao mandroso ianao mialeto efa tonga de misy livatanana ho any an-danitra fa tsy mbola hiverina mifoaza ery indray miala de mivoady za mikasika zay maloto oka zay ny fahotana oka zay ny fahalotona oka zay ny faharatsiny fa tsy tahina Andriamanitra miverina ny amin'ny case de départ fontsika ry havana marina miverina ny amin'ny case de départ fontsika miverina ny amin'ny fiangana impiry miverina ny amin'ny fiangana tsika noho ny fahotana androany miala amin'ny fahotana mivoa ny tena Andriamanitra manana ko azy fa tsy tampoka ny voanareo ary tsy losotra ny andehananareo io tsy kisendrasendry zany io hoe zay tsy milalao ihany tsy mahazo fa planiny io alleloia ho tena Andriamanitra tsy tampoka ny voanareo ary tsy losotra ny andehananareo tsy mitsoka fa valo zany ianao fa ny fivoahanao eo officiel mihitsy Jehova izy nitarika anareo aloha ary Andriamanitra ny Israely no vody lalanareo ivoaka avao amin'ny tany nababony zany anao tsy mitsoka fa de misy mahita mitondra banderole mihitsy ianao Jehova eo aloha ianao manaraka ekipan'izy nareo ekipan'i Jehova zay alao zay ivoaky averinareo ivoaky zay za ndahanareo tompoko hoy ny Egyptiana mahatsiany zanak'Israely mandeha any nareo fa maty zay maty eto zay inona ilainareo vola fotsy vola mena lamba ndana am'izay moa alleloia tsy tampoka ny fivoahanareo tsy losotra ny andehananareo fa Jehova hitarika anareo aloha ary Andriamanitra ny Israely no vody lalanareo miaingeto ianao androany alleloia miaingeto ianao androany satria nandray teny somafaly ianao miaingeto ianao androany mivoaka ianao mivoaka amin'ny tany nababony ianao miara mivoaka amin'ny Jehova ianao izy eo aloha fa izy koa aoriana voadidina fiarovana sy fitahina fahasoavana sy famindrapo fiadanana sy fahatsarana rehetrarehetra miara mandeha aminao mino an'izany ve ianao alleloia raha mino an'izany ianao de raiso zany androany avereny vakina Isaia 4:10 rehefa aveo raha mbola manam-potoana ianao mbola tsy te hatory de ho tanteraka aminao ane zany tonga ny fizarana fahatsapana alleluia inona tianareo zay tianareo na nareo hiditra mivantana amin'ny vidéo izara fahatsapana de klikenareo le sary lohan'olona kely eo akaikin'le partager eo amin'io anio misy le partager le flèche mihodina kely io eo akaikiny misy lohan'olona anak'io de klikenao io de mipotra sary miaraka amiko eto anao mizara fahatsapana na ianao miantso any amin'ny messenger takany mazatra rehefa miantso any amin'ny messenger anao de tsy maninona koa fa nlenao mizara fahatsapana ny tena zava-dehibe fa zatao sakana akory izany rehetrarehetra zany iza ary no izara fahatsapana iza inona ny tianareo hiditra mivantana sa hiditra mivantana sa hiantso amin'ny messenger zay tianareo alleluia zay tianareo za aloha zany zay miditra mivantana aloha zany de io ny ampiditsika voalohany alleluia amen
efa nangataka hiditra tojo lalatojo dia ohatrany tapavoaka so dia afaka verenanao atao le demande lalatojo. Ohatrany tsy mety fa mialatsiny raha misy afaka mifamiditra tsy maninona ihany koa mandrapatonga izany dia afaka asitsika sary aloha Alleluia, efa tafiditra ary raha vavintsika Indina Rodriguez. Raha efa ao ary izy dia dao metsika azy fitenenana inona ny azonao ambara, inona ny azonao lavena anao fitenenana. Alleluia, mankasiraka pasitera me fitenenana dia manolo fetanan Jesosy ho amintsika rehetra dia mankasiraka narimena tako tamin'ny tenin'Andriamanitra tena hoe mampahiry tokoa. Dia ny zavatra tena nakasika androany dia ny hoe fotoana zao tena hoe mila mifotsika fifoazana amin'ny ara-panahy zao mba hitafitsika an'le fitafiana tsara tarehy. Dia ny faharoa le hoe ny olona rehefa mifo dia afaka mamany fatorana dia hoe mila mifo ara-panahy zany tsika dia isika ihany koa nefa dia afaka manala ny fatorana antsika io. Dia ny fahatelo le hoe rehefa mifotsika dia fantatsika fa hoe eo zany nafantarantsika hoe zanak'Andriamanitra isika. Dia le manaraka koa le hoe rehefa avabo zany ny isika dia lasa ny anaran'i Jehovah no afa-baraka. Dia hoe reto takan'ireny zanak'Israely zao dia izy mihitsy no nifidy analavitra an'Andriamanitra fa Andriamanitra nefa tsy metsika. Dia nakasika be mihitsy ny le nataon'ny pasitera ohatrany sarisary zany hoe tsika zany eo raha ohatra tsika amin'Andriamanitra, raha ohatra tsika zany ka miatraka amin'Andriamanitra dia manakaiky ny fahavalo zany tsika, manakaiky ny devoly zany tsika. Dia raha ohatra indray tsika hoe miala manalavitra ny devoly dia manakaiky an'Andriamanitra ny fiainantsika. Dia tena hoe fotoana zany zao hoe hiverenantsika amin'Andriamanitra fa Jehovah Andriamanitra zany tsy metsika fa eo foana. Dia hoe tokony tsy andatsy tokony tsy andany fotoana, tsy tokony andany andro foana hoe hiverina eny fiandohana foana zany tsika fa tena tokony zao fotoana tena hoe hitoerantsika eo amin'Andriamanitra. Dia le hoe le momba ny le hoe mitondra tesoa mahafaly koa tena nakasika be mihitsy hoe aza dia sodoka variana mijery ny endriky ny mpanompon'Andriamanitra fa ny tongony no mila jerentsika. Le hoe ny tongony le hoe mijoro zany. Dia tena hoe iny zany tena point be tena nakasika be anao mihitsy hoe ny tongony no jerena hoe ny tongony hoe mijoro amin'ina moa tena hoe mijoro amin'ny fanaovana sitrapon'Andriamanitra, mijoro amin'ny fahamarinana, mijoro amin'ny fahamasinana. Hoe rehefa any amin'ny ohatran'le tena pasitera hoe rehefa any Madagasikara le mpanompon'Andriamanitra dia rehefa mahita olona hoe sahirana mantra dia any tsara mihitsy no miteny mananatra an'iny hoe ny amin'ny fahamasinana fa rehefa aty ampitan-dramasina aty andafy zany dia tena hoe mikombana ny vala fa tsy tokony izany zany hoe naiza tena nano misy amin'ny mpanompon'Andriamanitra naiza dia tsy miova fa tena mijoro amin'ny fahamarinana fa toriana koa na fahamarinana sy fahamasinana. Dia le hoe enoy ny teny hoentina enona dia iny ny raisina. Rehefa misy olona tsy te hihaino ny teny tsy te handray fa tonga dia te hahita ny sandrin'i Jehovah zany rehefa ao anaty fahababoana ao anaty olana. Dia izay koa zany tena hoe mila hiainantsika mihitsy hoe miaina amin'ny tenin'Andriamanitra aloha mila mandray, mila miaino dia avy eo aseho an'i Jehovah antsika ny sandriny dia rehefa mahavoaka ny eny fahababoana an'izay tsika dia tsy mitsoaka tsika mivoakaly no mivoaka fahavalo fa tena hoe Jehovah mihitsy ny eo aloha lalantsika, vody lalantsika, miaro antsika. Dia izay tena mahakasika be anahy pasitera
izay angamba ny aho minany aho indray ny sasany dia tahiny Jesosy daholo tsika. Aleloia, amen. Aleloia be mankasitraka ny ianao navavy haingo ny Irina Rodriguez tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be izay dia Andriamanitra manaka pasoavana maro fitianao dia mitombotsy azy pasoavana hatrany mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo efa tafiditra izany tojo ny azy tonga dia vidéo inona ary no azonao lazaina androany tojo inona ny azonao ambaranao amin'ny fitenenana allo vidéo dia hita rehefa mitsikitsiky eo tsy hita rehefa mitsiky ie Jesosy daholo tsika rehetra dia saotra an'Andriamanitra tamin'ny tofiteny mankasitraka nareo mianadahy tamin'ny tenin'Andriamanitra fa nampahery nangalana lesona indray dia misorako ny zokaingon Irina tamin'ny fizarana fahatsapana teo ny any tena nakasika an'ahy ilay hoe talohan'io ny zanak'Israely nampahoriana andevo nitomany fa eto amin'izay izy mifoasy anafahana ho afaka amin'izay izy dia tena nakasika an'ahy ilay hoe misy fatotra zany ny tenda dia zanak'Israely rehefa tsy efa miaraka amin'ny fatotra eo dia efa nandeha teny fotsiny izy ay tsy fantany fa kay afaka vahany ny fatotra iny dia hoe mifatotra amin'ny fiainantsika zany haitsika mamana tsika ihany dia efa mahavaha azy aleloha miaraka amin'ny herin'Andriamanitra moa mazava ho azy dia tokoa nakasika anao hoe atsika tsy vola tsy aman-karena no varoatan'Andriamanitra atsika tsy nangalan'Andriamanitra tompony indray mahafinaritra fa no fahotantsika moa ny varoatan'Andriamanitra atsika dia tena nakasika anao koa ilay hoe atsika le stylo teo hoe raha vao atsika zany etika eny ana mety ilay anankitelo aleloia manakaiky an'Andriamanitra atsika dia lavitra ny devoly rehefa manakaiky devoly dia lavitra an'Andriamanitra indray dia aleo manakaiky an'Andriamanitra dia aleo lavitra ny devoly aleloia dia sady rehefa manakaiky an'Andriamanitra dia tsy afaka ampahorian'ny devoly fa rehefa manalavitra an'Andriamanitra dia nampahorian'ny devoly nampahorian'ny fahavalo teto ny zanak'Israely dia nampalahelo dia hoe rehefa kristianina koa ny ketsahin'ny devoly dia amavona ny anaran'Andriamanitra dia aleo zany antsika mba tsy nony amintsika ny amavona ny anaran'Andriamanitra fa aleo tena ho kristianina afaka aleloia dia misanatra ny anaran'Andriamanitra dia voninahitra dia ho azy ihany dia izay no nakasika anahy dia tahin Jesosy misaotra pastera na amin'ny fitenenana aleloia mankasitraka anao ihany koa izany tojo-drivitra nijery ny zara fahatsapana teto dia Andriamanitra manakilay pasoavana maro fitianao dia mitombotsitra sy pasoavana hatrany mahiriza foana amin'ny asan'ny tompo aleloia dia loha ampazotsika indray ary raha nambavitsika Elika efa ao koa raha nambavy Elika mizara fahatsapana inona ny azonao ambara inona ny azonao zay mahafinaritra koa zay tonga dia tapitra indray dia efa tafiditra indray anao zao fitenenana Mankasitraka pastera na amin'ny fitenenana dia manakatana sy ny antenanao azy antsika rehetra izay manaraka an'izay fitenenana izay indray dia mankasitraka anareo mianadahy tamin'ny tofiteny ambava tena mamy be tena misy lesona azo mitsoana be lehibe mahakasika be nefa eo avy teny teo daholo moa zavatra rehetrarehetra fa ny anany tena mahakasika an'ahy ilay teny pastera farany teo hoe Andriamanitra efa manana planina ao antsika dia itsika raha mivoaka amin'ny fahababoana dia tsy mitsoaka amin'ny fahavalo fa mivoaka ofisiel iny tena mahakasika be anay tsika zany mitondra pankarte mihitsy dia mivoaka ofisiel mivoaka amin'ny fahababoana dia ny faharoa koa ny tena mahakasika anao hoe tsika zany rehefa satrotsika tahaka an'ilay fanoharana kely atao pastera tamin'ilay soavaly teo zao hoe mety ilay tompony ilay soavaly dia very ilay fitazomana kely iny dia nanao fihetsika izy zany ohatra hoe nanao fombafomba izy hoe ohatra hoe mbola mitazona ilay soavaly fitondrana azy iny nefa efa tsy atsony ilay fitazomana dia ilay soavaly amin'iny tsy mihetsika fa mandeha tsara tsy mitsoaka tsy makaiza dia tsika koa zany rehefa voababytsika dia tsy afaka mihetsika tsy afaka manao minina tsony tsika dia lasa tsy manana vinavina tsony lasa ohatra hoe matory daholo zany zavatra rehetrarehetra sy projet atsika rehefa tratra amin'ny fahababoana sika fa mila mifo zany
fifoazana ara-panahy, ny fifoazana manafina amin'Andriamanitra, miverina amin'Andriamanitra no mitafitsika amin'ilay akanjo tsara tarehy. Dia fahatelo tena nakasika be anahy ilay resaka hiraka hoe Andriamanitra efa mitondra teny somafaly na mitondra teny amin'ny olona mitondra teny zany dia ny mpanompon'Andriamanitra hitondra ny teny somafaly ampijoro atsika, ampifoha atsika, ampahiratra atsika zany. Dia rehefa mijery ny mitondra teny ihany koa dia tsy hoe mitarehany no jerena rehefa mijery ny mpanompon'Andriamanitra fa ny tombony aloha ny jerena hoe mijoro amin'inona izy sa hoe mbola miovaova, satria marobe zao ny mpanompon'Andriamanitra sy pastera rehefa ovy izy, rehefa vany izy izy mitoro-teny marinana masikasika, dia rehefa izy malefaka indray ohatra ny tahaka ny voromailala. Dia izay koa zany mila jerena amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa tsy hoe faly fotsiny mijery ny tarehan'ny mpitondra teny dia mila raisina koa ny teny, mila katoavina. Dia ohatra ny tahaka ny vavsoa tonga dia mitoriana teny izy tsy mila miteny akory dia tonga dia sitrany, tonga dia afaka izy dia tsika koa zany mba teo afaka fahavaviana dia mila mihaino ny tenin'Andriamanitra, mila mihinana ny tenin'Andriamanitra, mila mankatò ny tenin'Andriamanitra. Dia izay tena mahakasika anay pasteur, dia mahakasitraka indrindra ny Jesosy teny tokony sy famelabelarana. Aleloia, mankasitraka anao ranabavy Erika tao anatin'izay fizarana fahatsapana, mamy be koa fizarana fahatsapana. Dia Andriamanitra manakam-pahasoavana ny avaly fidianao dia mitombositra mitombo fahasoavana hatrany dia mahireza foana amin'ny asan'ny tompo. Aleloia. Piditra olona hafa manaraka indray tsika raha ohatra indray ary soloa raha ohatra indray ary ka efa vomboninao ranabavy Marina Tiana dia mihinanao fitenena inona azonao ambara, inona azonao lazaina. Eo mankasitraka pastera manome fitenena ny tena nanamarika an'Andriamanitra moa izany dia nizoky Serena tamin'ny voalohany indrindra hoe tsy mivola tsy mivola sy ny arena izany no nanafahan'Andriamanitra antsika fa maimai-poana fanafahana maimai-poana avy any amin'Andriamanitra izany no azontsika. Dia tsy ilay vola sy arena koa ny anafahany antsika. Dia ohatran'ny tena nanamarika be izany ilay izy hoe fahafantan'Andriamanitra izany ny fanavontana-ntsika tao amin'io zavatra mahazo antsika io asa fahasoavan'Andriamanitra dia amin'ny alalan'i Jesosy Kristy izy izoky Serena dia mbola namafisin'ny pastera koa io teo amin'ny voalohany teo. Dia faharoa nanamarika anao hoe ny herin'ny tenin'Andriamanitra aloha ny alefa izany raha vao misy zavatra mitranga izany dia fanafahana dia mitomboka amin'ny fanafahana mitomboka amin'ny fianoanan'ny tenin'Andriamanitra, fandresena rehetrarehetra dia manomboka amin'io fianoanan'ny teny tsara io dia mila miaino ny feony aloha isika vao mahita ny fisehoan'ny sandro maherin'Andriamanitra fa tsy hoe maika fotsiny tonga dia ilay fanafahana fotsiny izany ny andrasantsika fa mila misy fikolokoloana izany eo izay vao mandeha ny asa rehetrarehetra mba ahafahantsika tafivoaka ny ady. Dia fahatelo farany ny fanapahan-kevitra dia miainga amin'ny tsirairay, miainga avy amin'ny tsirairay. Tsy hoe babo daholo ny olona dia voatery babo ao koa ianao fa ianao efa afaka manapaka iny chaîne iny zany ianao dia efa afaka manapaka niny rio napetraky ny devoly nababonanao iny. Dia rehefa afaka mifatotra rehetrarehetra dia mila amin'izay mandeha mahitsy miaraka amin'Andriamanitra, tsy mivoaka, miara-mivoaka amin'Andriamanitra, miara-mandeha aminy isan'andro manaja ny didiny fa tsy mandany fotoana hoe atsoina foana ianao isan'andro fa milaza mieritreritra amin'izay ny tanjona izany manomboka eo dia ny lanitra amin'ny farany iny ny tanjona dia tsy verivery lalana intsony izany. Dia mankasitraka indrindra pastera dia tahin'ny daholo. Aleloia, mankasitraka indrindra anao ranabavy Marina Tiana tao anatin'izay fizarana fahatsapana mamy be ihany koa izay noentinao izay. Andriamanitra manakam-pahasoavana anie amaly fidianao
dia mitombo ositra dia mitombo fahasoavana hatrany ary dia tahita ny tompo isika rehetra misaotra anao rehetra mizara fa dia nafinaritra be mihitsy ny fizarana misaotra anareo koa naharitra hatramin'ny farany dia Andriamanitra koa mahavity anareo. Aleluia. Anao hira anankiray antsika dia ao anatin'ny terity imakomana antsika hiditra any anatin'ny vavaka sy vavaka amin'ny firenena maran'ny fotoana. Misaotra anareo. Andriamanitra mahavity dia samita iny tompo daholo. Afaka ny gadako. Alleluia. Dia mbola tsy mitsahatra ny misaotra anao zay Jesosy malalany amin'ny fitiavanao anay. Ny amin'ny fataterahany fotoana teto androany dia tena zava-dehibe ho anay tokoa ny nandrenesana ireny hafatra avy aminao androany avy amin'ny fanena masina. Ka dia misaotra fa tsy tapaka ny connexion, tsy tapaka ny Facebook dia voninahitra ho anao. Ferineo anao ny voninahitra dia mivavaka koa Jesosy ho an'izay rehetra mety mbola voafatotra sy voagadra eto androany. Mety mbola misy olona eto tonga meno antsao ten'Andriamanitra zao mbola anatin'ny fahababoana izy.
fa ianao andriamanitra nitadidalana azy ivoaka avy any amin'ny tany mpahababoana dia hiteny somafaly aminy hoe tapitra ny adiny. Vita ny fotoana fahababoana fa fotoana ny fanapahana izao. Tonoany amin'ny isan-tokantrano isam-batan'olona Jesosy izany teny izany dia ho tanterahinao ho amin'ny tsirairay avy izay tonga teto androany. Misaotra indray Jesosy manaraka izany teny izany mba tsy ho voatsain'ny vorona mpihaza na dia litera ray aza tsy azony be volotsainy moa. Fa ny vozaina fafy androany dia aniry avy zato eny ary hivitsy manapataperana anatinay tsirairay avy hiboboky aty anatinay ho fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy manaraka. Halleluia. Amen. Ny fitenena anarana vavy marina ty anah amin'izao fotoana izao hivavaka ho an'ny firenena. Mankasitraka pastera anadohantsika hivavaka ho an'ny Madagasikara. Andriamanitra ray betsotoa manantona ny seza fiandrananao izahay amin'izao fotoana izao. Mitondra ny firenenay eo am-pelantananao. Nandry ny teninao izahay teo ary mino izahay fa ianao Andriamanitra mpanafaka sy mpanavitra. Ny firenenay dia mijaly fahoriana, mijaly ny fahatrano, mijaly ny tebiteby sy ny adi-tsaina rehetrarehetra. Mitalao aminao izahay tapao ny fatotra izany zavatra mamparary ny malagasy rehetrarehetra izany. Mifono izahay Andriamanitra mba betsaka aminay no niala taminao, betsaka aminay no niodina ka lasa anaty fahababoana ary anatin'ny fakapanahy isan-karazany izahay. Ampianary izahay malagasy rehetrarehetra Andriamanitra hiverina ny teninao fa ianao ihany no afaka mamaha izao fatotra izany. Vavaka izahay mba handreny feonao ny malagasy rehetrarehetra manomboka amin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ampidirao ampoy ny malagasy rehetrarehetra ny teninao Andriamanitra satria eo ihany no afaka manapaka anay amin'ny fatotra izao tontolo izao amin'ny fahanitrana sy tebiteby iainana isan'andro izany. Ary asehoy amin'ny malagasy ny sandronao mahery mba hamonjena ny Madagasikara eo. Mivavaka koa izahay Andriamanitra mba ho ampitondra anay rehetrarehetra mba tsy hampanao an'io firenenay io ho koloary na hoe toerana fidiran'ny ratsy rehetrarehetra, fidiran'ny maloto rehetrarehetra sy ny fikasan'ny fahavalo rehetrarehetra. Tafio fitafiana madio sy mahery ny tsirairay ampitondra ary omeo fanahy masina mba ahafahany izy ireo mitondra fahendreny. Izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no angatahanay an'izany rehetrarehetra izany ho an'io firenena io. Alleluia. Amen. Alleluia. Mankasitraka andrianao mba marina ty anatana toy izay vavaka mamy be izay vavaka ho an'ny firenena. Dia Andriamanitra manakare-pahasoavana maritianao dia mitombosa sy fahasoavana hatrany dia mahereza foana amin'ny asan'ny tompo. Misaotra betsaka ihany koa ny Ranabavy amin'ny toriteny. Alleluia. Dia misaotra betsaka ihany koa ny Ranabavy tsy Ranabavy ama fa sy moa ny vavaka fanomboana teo azafady indrindra Raratojo mitondra vavaka fanomboana. Misaotra Raratojo dia misaotra nareo rehetra izay zara-pahatsapana nanao commentaire nandika teny ianareo rehetra izay tonga teto nanatrika teto ianareo izay nandray anjara rehetra. Andriamanitra manakare-pahasoavana ny amin'ny fitenareo dia mitombosa sy fahasoavana hatrany. Raha mbola tsika amin'irao landra Jesosy ka tahiny tompo velana soamantsaritsika dia rahapisondrantsika mihaona eto miaraka amin'ny ekipa manaraka indray. Tamita iny tompo daholo rahapiso indray mihaona ankila 2 point radio-raka5.com misy toriteny isaky ny adiny 3 mandeha isaky ny adiny 3 amin'ny ray amin'ny 7:30 maraina amin'ny ray amin'ny 7:30 alina. Tahiny tompo daholo rahapisondrantsika mihaona. Amen.